Resy lahatra ireo mpikambana miisa 23 anatin'ny kooperativa fanevako amin'ny volofomanga Mavoaty. Toa nahazo ny mpikambana tsirairay ladimomanga 7 kilao avy no niangana. Anatin'ny fotoana fohy dia miakatra ny vokatra satria raha naharitra enim-bolana taloha, amin'izao kosa 3 volana monja dia mioty vokatra tsara kalitao ary betsaka ny mpikambana. Zava-dehibe ho an'ny kooperativa araka izany ny tantsolokazon'izy ireo teo anifon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ny fandaharana asa prospere tamin'izay famokarana vomanga Mavoaty izay. Miavaka ny vokatra, mora amidy ary mitombo avoroeny ny vokatra azo. Mampiavaka ny forage ny volombisinety parazana zany dia lafo noho ny volombisinety parazana. Io koa misy ana potikagna miady amin'ny fanjarian-sakafo. Bodaboda aby ny zanatra sy ny mihinana ny bisbora. Azahoana vitamina koa ny bora. Izao tombontsoako amin'ny fambolena azy aby sy ny mihinana anazy. Voalazako teo izay sady vola no sakafo ny fambolena ny bisbora. Io koa ny mampiavaka anazy amin'ny resaka ny fambolena ny bisfaharazana koa tsy dia lasaka noho ny bisfaharazana fa ambony vidy ihany ferina agnasaina koa io mora lafo be fa tsy ataka ny biso taloha io. Bisinety paharazana enim-bolana 10 volana agnao vao afaka mandray ny vokatra aminazy nefa sina ambony bora ho 3 volana dia efa azo hanina. Vitamine moa zany dia tena sidriako mafy fa tena be mihitsy ny vitamine aminazy. Azo atao laoky, azo atao asa dia mangataka mitasaha namako zany mba handray ny fampianarana izay mba homeny teknisiana zany fa tena azahoana tombontsoa betsaka be io sady misaotra ny fitondram-panjakana koa aho nanomenay ny teknisiana nampiofana anay nahazanay raha betsaka be na karazana volombiso izao hazanay tamin'ny teknisiana no fitondram. Azo lazaina fa onam-piova tanteraka ny faham-piainan'ny mpikambana anaty kooperativa izay famokarana vomanga Mavoaty izay. Dia ny risika tokoa anay noho izany hoasoko nisy ny fanontaniana tamin'izay ny hoasoko atony dia fikabagnana volombiso. Dia nanao tokoa ny amin'ny tegnanay. Dia moa fa janona tao ny vokatra dia namokatra anay. Dia tahaka ho anahy rery manokana zany dia tena hitako ny hasarany sy ny tombosoa azo. Sady voky, vola hazako. Eo dia efa tombosoa manokana satria ny varsa teo. Namokatra indroa zay dia natafitana sinataba sy ny vola indroana mikarak'a zay dia natafita telo hetsy aho. Dia fehiny dia ny risika na tabatabasy koa zay anakely misy andranoko ao hagnapaiko ilay vitibiso satria ilay vitibiso zany na tena nampisokakevitra anao hoe vidy omby aho fa nisy tombosoa anahy kibiso ty fa nalafo biso aho. Dia natabatabasy zay rarikely mba misy taminahy ao dia fehiny nahazo omby fito hetsy. Zay zany ro tena hoe tombosoa azoko tamin'ny biso. Da zany manetaka ilay olona amin'ny rosiha soa ny mamboly ataony biso satria tena misy tombosoa mahafaka anao amin'ny ataony fasiragnana. Draika efa manao soko ny ara-bola moa saigny eo fa mao sa milohana saina. Fa tonga da avy le mpividy.